antsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina. Grande délivrance, grande délivrance. Fanafana lehibe sy goavana. Ototo saina mandritra ny ray volana. Eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell. Ady arapana anapotena reo heriny maizina, reo herina mpamosavy, reo herina ozina, reo herina famosaviana zay nanapotika ny asanao, ny tokantranonao, ny fahasalamanao. Tena mbola miasa Jesosy, tena mbola velona Jesosy. Ye ianao varina manenjika io olona manetsy neniny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina mana ratsy io mpino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Davidiwar manomboka ny sabotsy fahavalo ny volana oktobra fa 10 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell. Grande délivrance fanafana lehibe sy goavana mitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony amin'ny fofeny fanajana feny fifalina feny fitiavana no iarabako atsika menakavy eto tapitanana ny fianaratsosy ny manodidina indray androany atao anatin'ity fandarana mahafinaritra ity tsika vahao ny oloko ny tena marina moa zany disy programme lehibe ho tanterahantsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny manodidina izay vavaka fanafahana izy io délivrance zay mihitsy ny lohateniny grande délivrance izay ho ataontsika mandritry ny volana oktobra iray manontolo zay tompoko de tena mino fa manafaka Andriamanitra zay de tena mahita isanandro fa manasitrana Andriamanitra tadidiko tsara lehilahy anankiray vaventy be zay vaventy izy io fa tampotampoka teo izy nalemy de izay foana moa zany ny lalanany rehefa marary ianao de tsy mila an'Andriamanitra zany aloha fa hoe ndao dokotera tsisy maratsy an'izany keo ndao any amin'ny hôpitaly ndao ialanenina re ndao opérena ndao inana fanafody fa tena ny alaneniny reto fianakaviany reto tao anatin'ny telo taona fa tena tsy sitrany io rangaha io le izy moa zany ary zay foana hoany ny alalana hoe asana devoly io mahazo anao io ny alalana fa asana devoly ny aretina io amin'ny fiainanao de tsotra inanana fanafody le izy tsy sitrana mihinana fanafody zany ianao de avy eo miverimberina kely de io fa iverina eo ihany de tsy sitrana de atao piqûre atao tsindrona de io le izy fa tsy sitrana de mifindrafindra dokotera etseroa ianao de mitsabo tena fa tsy mety sitrana io no alalanao fa rehefa nitsabo ianao heritaona nitsabo ianao rotaona nitsabo ianao 10 taona ka tsy sitrana de devoly zay ny eo ambadika nataony opération fa io fa na de vita le opération le olona tsy sitrana devoly zay ny eo ambadika zay ny alalana ny aretina misy ny aretina rehetra mako tokony voatsabon'ny dokotera daholy ny aretina rehetra tokony ho sitrana ny hôpitaly daholy fa rehefa le izy zay tsy mety sitrana mihitsy na tsabona ary de misy fanahy zay eo ambadiky le izy tontolona fanahy ary raha voaresaka tontolona fanahy ny mahazo anao na ny mahazo ny zanakao na aretina mahazo ny vadinao de tsy misy mahasitrana an'io raha tsy ara-panahy vavaka zany ny anatanterantsika ity délivrance ity de tadidiko tsara io rangaha io tena hoe isan'andro izy de eto fianakaviana amin'ny taxi fa mahafinaritra kosa aloha le herim-pona ananan'le fianakaviana
teo eo amin'ny 2 volana teo angamba teo eo délivrena foana io lehilahy io intelo isan-kerinandro izy hitako tonga tao am-piangonana ao amin'ny eo anosy eo amin'ny Andrefanambojanahary any Antananarivo indray le taxi manatitra azy izy io malemy de entina amin'ny ino izy ty fauteuil roulant reny le atosika fauteuil roulant reny reny izy menakavy de izao nefa mahafinaritra tompoko isaky ny tonga io rangahy io de miamatsiary fa miamatanjaka ny tongony ny tany voalohany aloha tsy afanetsika mihitsy tongony io de arakaraky ny vavahanao azy de miamietsika le ratsa-tongotra miamietsika ny anina miamietsika ny lohalika miamietsika ny any amin'ny andilana miamietsika dolodolo ny valahana sy ndretsaretra miamietsika ny ozatra après 2 mois mahery kely teo iny le rahalahy sitrana tsara tsy nisy fanafody nohanina intsony tsy nisy otra natao intsony tsy nisy hoe dadarabe nandehanana intsony tsisy opération fa de vavaka zany moa ny atao hoe misy ny atao fahagagana misy ny atao fanasitranana ny fahagagana de io olo tonga de mitsangana ambony fauteuil roulant de mandeha fa ny fanasitranana ndray mandeha tsikelikely ka ny nataony tompo tamin'ny tiralahy ty tsy fahagagana fa fanasitranana tao anatin'ny 2 volana isaky ny délivrena izy de miamatanjaka tateo ariny izy matanjaka afaka ny azakazaka mandeha misy zavatra ohatry zany tadidiko tsara tovolahy kely asa teo ny 9 taona teo izy nitratra n'le aretina voalohany de nanomboka ohatrany hoe tazotazo zany nahazo azy tazo de io fa nanomboka coincé tsy nietsika tsony ny tolana ny ozatra ny tanany ray manontolo fa ny an'ny coince ny vavany keo ny raikitra ny vavany raikitra 2 taona mahery koa io zazalahy io tsy mihinana vary fa hena nohaniny de yaourt de jus zay ihany hena yaourt jus marainy ary tena hoe nandevozony mihitsy ny ray aman-dreniny hitady andreo sakafo reo isanandro izy nefa amin'io riavana malemy tsotra io vatany io zany tsy azo apetraka tsy azo atao inona fa mihintsy be ohatran'ireny tsy haiko hoe mihintsy be ohatran'inona moa zany fa tsy azo apetraka tsisy ny mihinana fa ny tongony mihintsy be de hitanao de volo mibata azy satria misy fotoana izy mandeha ka tsy ny tongony mandeha fa ny lamosiny iny izy le lamosiny de nisaotisaoty de afaka mandeha jusqu'à hatrany ambaravarana de mikikiky de sady tsy mahay miteny no malemy coincé daholo ny vatany sy ny tongony no tsy mety mihinam-bary amin'ny alina tsy matory tena hitanao hoe de voly de tena ny ala ny enina moa zany re fianakavianareo eo zany ny zavatra tena misy makoriavana eo ny tena grave kio le fanaratsian'ny olona an'ity fivavahany ty alefa ny de voly mialony resaka zany fivavahany zany fanrebirebena saim-bahoaka biziny zany ozy izy ny sasany fangorona karena amin'ny paster zany ozy izy ny sasany de enon'ireo fianakavian'ireo ihany zany hoe asana de voly le mahazo an'le zanany fatar'ireo fianakavian'ireo zany hoe tsy ho sitrana dokotera tsony mihitsy ty zazy ty satria tena tsy hitatsony mihitsy nanaovana an'le zazalahy tena hoe tena nialany iny reo fianakavian'ireo efa tsy hitan'ireo tsony zany hoe inona ny atao fa fatany any hoe fivavahana fa no le re fanaratsian'ny olona ivady-pinoana ave nareo zao sosao ny fivavahana zany tsy mahafaka aiza koa nisy fivavahana nasitrana an'izany de zay mihitsy moa ny tenin'le ray aman-dreniny zay nge paster ozy izy efa ela ny tokony ho tonga aty fa le izy le te fanaratsian'ny olo hoe secta aminao inanany amy secta satria le fevierina zany hoe secta de tena hoe zavadoza tena hoe fanompo-tsampy ve sa hoe tena hoe biby disa biby misy tandroka sa zany le fanaratsiana aza makany fa vereny amin'ny afo be any am'zany secta zany ary misy amintsika tena efa verevitra efa tena anaty aretina efa tsy mahita vahaolana intsony fa ny olo izay tsikera fe tsikeran'ny olona fanaratsian'ny olona zay no mahatonga anao ohatrany hoe aiza reny tany ele de hitanao ihany hoe manasitrana de zao sy manafaka fa ianao le fanaratsian'ny olona ny tonga voalohany aminao fa reo fianakavian'ireo nanapa-kevitra
na inona filazan'ny olona andeo aloha andramana zany fivavahana zany ndao andramana fa voany vavahana indre mandeha zazalahy io tonga de nisy fiovana ilay tongony tsy afaka mitsotra fa le tongony moa zany araka tena atao coincé ny tanany coincé ny tongony mifamatotra zao ny fiany sy ny an'io voany vavahana indre mandeha tonga de afaka mitsotra ny tongony de efa teo velom-panantenana ny fianakaviana ho sitrany ty zazy ty vavahana fandroany fantelony nanomboka nihitsy ny tanany afaka mipetraka ambony sezan'izay izy ny 3 herinandro taoriny iny afaka nefa olona tsy afaka mipetraka ambony seza zany eo ambony itondran'le fianakaviana fandriana kely éponge kely de apetraka akaiky mipilipitra eo afaka mipetraka ambony seza tohizana ny vavaka vetivety kely afaka nitsangana herinandro vitivity afaka nitsangana avy eo afaka niteny zao afaka miresaka afaka nanambady tatio arina teo eo amin'ny 20 taona teo le zalahy saraka amin'ny 20 taona nanambady sitrana tamin'ny aretana ka le izy midevoly fetsy mitady ny fomba mihitsy izy anakanana anao tsy hivavaka mitady ny fomba izy anakananao tsy anompony tompo ary zay ny atongavana eto fianaratsoa anampy anao zay tompo anampy anao ny atongavana eto idelivre anao hitondra mambavaka anao am'izay rehetra mitery maizina sy fampisaviana sy ozony fa ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka ianao ndao naraka fijorona vavolombelona sy délivrance ho antsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina grande délivrance fanafana lehibe sy goavana ho toto saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station Shell ady arapana anapotena reo heriny maizina reo herina mpamosavy reo herina oziny reo herina famosavina zay nanapotika ny asanao ny tokantranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa Jesosy tena mbola velona Jesosy ianao varina manenjika io olona manetsy ny aniny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina mana ratsy io mpino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro ny manomboka mahazo trano sifia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Davidoir manomboka ny sabotsy fahavalo ny volana oktobra fa 10 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station Shell grande délivrance fanafana lehibe sy goavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony Antonio ny anarako tompo voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany za tompo dia misotro toaka be ataloha sady fokarongony misotro toaka mifoka sigara miady aman'olona eraky ny arabe vao misokatra io maraina io dia efa toaka lava ny sotroina sady namamanay aredio ako an-trano dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany satria izy nampiovana toy izao ohatr'izao satria mantsy raha tsy Jesosy dia tsy toy izao ntsony efa mety efa tany ambanin'ny tany aho ohatr'izay dia izay ny isoraka an'Andriamanitra lehibe indrindra tetanana mafany tompo raha ny zanaka anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo mamilava ianao taloha ny vary lavo mihitsiny raha tsy nisy an'i Jesosy dia efa nalevina tao ambany tany ianao hatramin'izay dia ahoana ny hafalianao moa zao nafany Jesosy faly be atompo satria izy manapaka anahy dia isan'lito zanakely itsy zanakao zany ay zany i zanany dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa nentina mivavaka io zazakely dia izy io salama matanjaka tsara zao le zazakely orakoraka mafany tompo halleloia zany zazany jerena kely aloha nalemy tena nalemy hatramin'ny tongotra sy ny tanana mihitsy ve zany zuralahy dia io izy io zao afaka mandeha tsara ohatr' zao halleloia velona ve Jesosinao halleloia zay zavatra maty eo amin'ny fiainanao tsy maintsy ho velona ihany koa zany anio a avavina tasana ianareo zavatra ijoroko vavimbeleto zany dia momba ny zanako
ray volana tsy ahatonga amin'ny BBC tamin'ny herintaona dia tsy nety nianatra intsony izy dia rehefa tao aorianan'izay izy a dia niala tao an-trano to dia lasa tsy hita dia nanao taratasy tany polisy zay a dia nitady anazy raik'io rehetrarehetra io dia tsy haiko tapa-bolana teo ngamba dia hitanay izy dia nentina miverina izy nentina nody tao an-trano dia rehefa nentina nody izy a dia 2 andro 3 andro izy mijanonao dia lasa indray izy dia nandritra n'iny tapa-taona rehetrarehetra iny tapa-taona iny a dia ohatr'izay foana nataony lasa mitsoka foana ve zany ka foana izy dia isaky ny entina rehefa le miverina mody izy zany dia entina mivavaka entina miverina mivavaka eto dia eto izay variana mivavaka dia izy lasa mitsoka ohatr'izany foana zany nandritra n'iny tapa-taona iny dia za zany tao anatin'ilay fifadikana iny tena niezaka niditra mihitsy ny hoe anao aho a Jesosy a noho ny amin'ny zanako iny dia anao aho a tena vita 2 andro isan-kerinandro na any am-piasana ary ny ankizy mandeha misakafo a za mivavaka ao am-piangonana ao am-piasana mivavaka dia teto pastera tamin'ny Lahady niteny mihitsy izy zany teto hoe io adinao io sy izy a no hijoroanao vavolombelona eto fa mila mijoro vavolombelona ianao dia tena mivavaka tamin'i Jesosy a tena tomany mihitsy teo zany tena mivavaka hoe tena hijoro vavolombelona ho anao a za Jesosy a miverina ny zanako a dia miverina manompo anao izy dia alakamisy tao aoriana izay a dia nentiny dadany tonga tao an-trano izy lakamisy tao aorianan'iny dia vao tonga izy a dia mifona izy neny azaho izy tsy andeha intsony fa mifona aho izy fa tsy hanao andreny intsony a dia zao izy a efa manaraka ny dadany mivavaka eto foana izy isakala isan'andro a tena hoe te tanana mafy an'Andriamanitra efa tonga eto ve izy amin'izao efa andala-piovana zany izy amin'izao tena efa tsy nijoro vavolombelona mihitsy zany fa tena jereko mihitsy ny aloha hoe tao anatiny satria efa tamin'ny herin'ny Lahady le teny nataon'ny pastera teto dia lakamisy tao aorianan'iny izy tonga dia nandritrin'izay tapa-bolan'izay zany izy zao a tena mipetraka tsara sady nanaraka ny dadany mivavaka aty am-piangonana aty foana izy isan'andro a dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery any te tanana mafy ny tompo iaina ny narako a dia voninahitra ho an' Jesosy nijoroako vavolombelona eto fa ny zanako zany nisy heriny dia nitaraina izy nijoro izy dia marary ny tongony dia rehefa avy eo amin'izay dia nivavaka izay no entiko mivavaka izy dia voninahitra ho an' Jesosy fa tena mpanompon'Andriamanitra ray mbava fotsiny teneny hoe anjavona io izy a dia voninahitra ho an' Jesosy fa nanjavona tonga dia tsekany nanjavona le heriny rehefa mivavana dia tonga dia nanjavona le heriny dia misy anadahako indray zany a tao amin'ny sinainy tao zany ny zanany 7 taona mitovy taona amin'io zanako ihany dia hoe hodidina hono izy hodidina ny tsinainy dia efa niteny zany ilay professeur tao hoe manomana 10 million reo izy après 10 million izy loha alohan'ny andidina anazy fa hoarinan'izay ozy izy mbola manomana any amin'ny 5 any nareo na 15 fa ny fanafody ozy izy misy 500,000 ny farafamorany teneny satria le tsinain'le zazakely zany no misy problème dia teny an'le zobaviko moa hoe sy le anadahako tsy zavatra tsy hain'i Jesosy atao fa ny zanako ary ny vonto hitanareo herin'iny fa rehefa mivavaka dia nino dia natsoky an'Andriamanitra dia sitrana le izy dia nomeny le dokotera moa zany hoe ndana aloha izy mivoaka nareo herinandro dia ao aorianan'izay ozy izy miverina ty nareo fa talata no atao le izy dia tamin'ny Lahady izy zareo nandeha teto nivavaka noetiko teto dia mivavaka teto maraina mandra-parivony andro dia tany izy nanao eo koa dia voninahitra ho an' Jesosy fa noentina mivavaka le izy fa nanjavona le halleloia nanjavona le aretina dia sitrana izy dia niafatra ho amin'ny fiangonana niafatra ho amin'ny fiangonana mila tsika matoky an'Andriamanitra ary za manafatra antsika rehetra mila manantona Jesosy aloha ny hitarainana voalohany izay vao manantona dokotera fa ianao rehefa mitaraina dia Jesosy mamaly anao naniny anarako ny zavatra nataon'ny tompo tamiko zany dia ty zazakely ty ny anjera atao anaty lavaka 2 metatra sasany 2 metatra sasany latsaka tany le zazakely dia ahoana ny toyiny dia tsisy nahita mihitsy zany fa mipiasa teo an-tanàna efa nyrava
dia le zanakolahy kely zany ny antsana hoe ory mama ozy izy dia ozy ahoana ho a sady nitairiny a mianjera ary ozy izy le zazakely dia aiza ho afangahoana re tsy nylaloha teo atokotany dia zay ozy izy tsy nylaloha teo atokotany fa nandehandeha teny amin'le santé sany mpiasa dia ny kanjo latsaka tao anaty lavaka tao dia nisy maloha anankifito tao anatin'le lavaka dia netiko ambavaka dia ozaka ny Jesosy a tsisy zava-tsatsainy ho atao a fa ianao efa nanao fagaka natao amin'ny fiainanay dia mba azotsahany izy mba tsy haninona dia vao mibatana azy tao anaty lavaka ako ny any sady nilatsaka ny ranomasiko izy tsy navoaka feo dia kelikely niny le zanako ny teneniko lehilahy kely hoe ty ho a raisy ty zazy ty izy tena nalemy tanteraka dia netiko ambavaka teo izy dia le olona teo an-tanàna moa no teny anako ny fa naninona maninona raha entina any dokotera dia ozy a efa 12 sasany zao a tsy izy dokotera tsony dia avy eo vaky le raha dia tamin'ny sofo no mivoaka dia taitsa be daholo le olona teo an-tanàna hoe fa ahoana io zazy io dia ozy a tsy maninona io a fa tsy isy zava-tsatsain'Andriamanitra atao fa izay olona mivavaka dia avy eo le zaza niteny dia mama hinambary aho ozy izy dia sady faly a nilatsaka ny ranomasiko hoe Jesosy misaotra anao a tena misaotra anao a Jesosy fa ianao no namaly mivavaka nataoko taminao a tamin'ny 12 alina tena efa salama tsara mihitsy ony fa nitenen'ny olona teo an-tanàna hoe ory izy dia marainy dia tena afaka tanteraka dia tanàna mafan'Andriamanitra ny anjelin' Jehovah tsy maintsy mitoby amin'ny manodidina izay matahotra azy ohatran'izay reny ry havana ohatrohatran'izay ny fijorono vavolombelo reny a sabotsy ho avy izao fahavalon'ny volana oktobra sabotsy fahavalon'ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina tsy diso no anatotosana ity fotoana ity eto Tarandolo eto Tarandolo ambadiky ny station Shell no misy an'io fotoana io toerana io a trano fivavahana vaon'olo koa Tarandolo ambadiky ny station Shell anampy anao zay hivavaka ho anao zay fa tsy maintsy ho afaka ianao ary tsy maintsy misy fiovana ny fiainanao tena tsy maintsy isy fiovana ny fiainanao tadidiko tsara mpivady tany Tamatavy tany mpivady nanana ny maizy azy izy ireo ary manakarena voajerenao fotsiny izy aloha dia hita hoe olona nanakarena be taloha satria tonga dia volamena rojo volamena bracelet volamena iny izy ty le peratra seva lehibe reny tonga dia hitanao mihitsy izy hoe manakatao be tonga tao amiko tamin'izany mbola tany Tamatavy nipetraka tany nanantona izy mivady reo zay pasteur ozy izy tena misy fantatry mihitsy hoe dia volo no manapotika amin'ny fiainanay fa ahoana ho any ilazanareo an'izany dia mitantara eo izy zareo zany a exportateur reny dia mpanafatretana dia mpanondra netana zany hoe tena olona multimilliardaire tena tao Tamatavy tena ny orinasan'zareo orinasana tanjaka mihitsy isaky mampidibolo izy dia milliard isaky ny ava manondra netana dia milliard manafatretana milliard fa indray andro ozy izy a manana zanaka vavy zay miara-mipetraka aminay ohatranonay dia zanaka vavy io izy manino izy ty nahita olona fokely ohatr'izay ozy izy ny alavan'le olona dia nikikika ozy izy zanaka vavy io nikikika eo amin'ny couloir eo izy mahita an'le olona fokely eo amin'ny couloir eo dia mikikika dia nandositra any amin'ny chambre misy azy vonjeo tata vonjeo fa misy olona fokely fokely dia namonjy azy eo izy dia nijerena le hoe nisitrika any ambany fandrinany le olona fokely dia nijerena tsy hita dia za ozy izy zao nitao an-tsaiko hoe ohatrany hoe mirediredy ty zanako vavy ty mety nahita vision izy nahita fahitana fotsiny nahita iny izy ty hoe zavatra ohatrany hoe sendra mba iny zany nisy zavatra nanarona azy fotsiny dia tsy nirarahiko izy fa isenao ko aza matahotra ianao fa tsisy an'izany fa sendra mba masonao fotsiny nandro roa tena nahita dada tena nahita tampotampoka teo pasteur ozy izy afaka andro vitsivitsy tena ny masoko zao no nahita tao amin'ny chambre nisy hitako le olona fokely ozy izy hitako tonga dia mivarahotsana hoe ty le hitan'le zanako
teny jereko tany mba fandrena ozy izy tsy hita izy tonga de nandositra de tsy hita fa taorianan'iny pastera ozy izy leralahy potika daholo ny fidiram-bolanay potika ny asa ny vola aman'olona tsy azo ny trosa aman'olona tsy azo ny sasany volany amin'ny vaza tsy azo vola amina miliara netsy potika tonga de tsisy nandeha ny piasa miala le orona tonga de potika ozy izy taorianan'iny na ny rahan'olona fananakalan'ora potika de zao pastera ozy izy zay ozy izy olona mivavaka ihany amin'ny fiangonana misy anay eo amina fiangonan-dehibe misy anay fa ny raha nangataka amin'ny pastera zay ozy izy hoe pastera tongava ty an-trano mba hanao délivrance ty an-trano de tonga tamin'ny pastera anay ozy izy fa vao tonga tao tonga de voan'ny tazo mahery pastera saky maty saky maty reo le ny pastera anay ozy izy saky maty voan'ny tazo mahery avy nanao délivrance tao de naniraka mpiandry ndray ozy izy nakany de zay mpiandry rehetrarehetra tonga ao pastera mahita problème tonga de nahita loza dolo daholy sasany maty zanaka sasany nahita olana de ny afaranay ozy izy pastera satria le fiainanay mitohipotika foana de ny afaranay ozy izy nanafatra olona avy any Antananarivo pastera mihitsy avy any Antananarivo hoe midina ty anao délivrance de hidina ty tamatafy pastera le olo izy navadiky ny tomobile atao mandraka nivadiky ny tomobile nisy azy ka ny fiainanay pastera potika ny fiainanay rava tsisy ninina manjary am'izao potika zao hitanao zao fotsiny sisa pastera ohatrany hoe mba hitanao ty ivelany hoe mbola ohatr' zao zay fa potika amin'ny miliara ka ianao ozy izy pastera ny enonay amin'ny radio sy télé mba enonay hoe mba hivavaka an'le trano any fa tena tsapana hoe tena ianao mihitsy angamba no mahafaka an'le devoly ao eny tompoko ho anay tsy olana ho anay ny makany an-trano rehefa tena manam-potoana zay raha tsindriko tsara hoe manam-potoana fa ny anisan'ny lehibe tedavin'Andriamanitra aminao ianao mihitsy aloha ny délivrena ianao mihitsy aloha ny manolo tena ianao mihitsy aloha mitady an'Andriamanitra ianao mihitsy aloha ny mangetaheta zany no ilan'Andriamanitra amintsika fa ndraindray manko tsika le mamaky atsika fotsiny le hoe teo afaka am'ry teo afaka am'tsy fa za tena hoe ianao mihitsy aloha ny mila fanafahana voalohany za moa nampalahelo fotsiny moa tamin'izy mivady reo hitako hoe tsy tena mangetaheta nompony tompo izy de tsisy ninina azo natao ka ny devoly tena misy tompoko manapotika fiainana ianao ohatra ny metimety be io taloha nanana fiainana netinety fa tampotampoka teo no tena rava za manasana hoe ndao ny tady an'Andriamanitra fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka sabotsy ho avy izao izy io amin'ny 8 oktobra manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko atarandolo ambadiky ny station Shell ny tenako pasteur Ertina no hitarika ny vavaka hitarika ny toroteny sy ny délivrance ao am'izany ary mandritsy ny ray volana nampitosika anareo eto fa tsy maintsy afaka taky ny anafan'Andriamanitra rehefa vahoaka maro be any Antananarivo amanaliny amanetsiny reny de misy fanafahana ho anao hotahiny tompontsika menakavy amin'ny 7 ora maraina tsy diso io fotoana io ary azatara rehefa manao rendez-vous amin'ny tompo veloma tompoko ho antsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina grande délivrance fanafahana lehibe sy goavana ho toto saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko antarandolo ambadiky ny station Shell ady ara-panahy anapotena reo heriny maizina reo herina mpamosavy reo herina ozy reo herina famosavina zay nanapotika ny asanao ny tokatranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa Jesosy tena mbola velona Jesosy ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina manaratsy io mpino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake
David Iwar manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell grande délivrance fanafahana lehibe sy goava hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony Efasire, i pannoci liberanti sosé.